Faly miarahaba antsika mianakavy a manaraka izao efapolo andro fiarahana am Kristy zao. Finaritra ny tenanay a miaraka amintsika manolotra izao fandarana manokana izao. Mbola ny boky dio am Kristy na ny tena sambarana no iarahantsika am'ty androany ity toko fahafito ary ny tapany farany am'zany no iarahantsika ko dia meloha ny idirantsika am'zany tompoko manasanao a iaraka ivavaka isika. Tompo Andriamanitray, ray tsara sy masina indrindra, ny toetra ny an-danitra. Akory ny hafalianay manatona ny seza fiandriananao am'ty androany ity, manolotra ny dera sy ny saotra ary ny laza ho anao mandrakizay. Ray eo raha tonga am'izao ora maminay indrindra zao izahay, de ny ianaranay eo atongotrao. Ny fananao masina anie no iasa ao anatinay, ampitenin'ny mpanomponao izy, hanokatra ny fony zanakao zay miaino zao fandarana izao. Ka de tsy verina foana aminao izany teny zany, raha tsy maefa ny asany ao aminay tsirairay avy. Naran'i Jesosy ilay tianay namonana mivavaka. Amen. Eny ary havana malala, tamin'ny lasa itsika dia nahita ny hoe ny fankatoavana dia tsy fanarahana eo ivelany fotsiny akory fa tena fanimpom-pitiavana zany, ary nahitsika tao anatin'izay fa tsy fankatoavana no azona amin'ny famonjena, fa ny famonjena dia fanomezana maimaim-poana raisina amin'Andriamanitra, ary ny voavoasana tamintsika izany a tamin'ny fotoana teo alohan'izao. Ankehitriny-tsika dia andinika indray ny famaranana nyty toko fahafito ity zay miresaka amintsika, ary izao no ambarany taridalana talohan'ny nahalavony Adama dia azony natao ny anorona toetra marina tamin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Nefa tsy nahatanteraka izany izy, ary noho ny fahotany dia simba ny toetsika, ka tsy haintsika atao ny mahatonga ny tenantsika ho marina. Koa satria mpanota sady ratsy isika, dia tsy azontsika atao ny ankatoa tanteraka ny lalàna masina. Tsy ampy ifamatra amin'ny ilain'ny lalàna ny fahamarinantsika. Nefa Kristy efa nanome lalana ho antsika, Kristy efa velona teto ambonin'ny tany, sady izy no niaina izany ary nahafeno izany lalàna izany. Velona tsy nanao ota izy, ary maty ny solo antsika, ka ny akanjo-pahamarinan'i Kristy no atolony antsika eo amin'ny toerantsika. Ny toetran'i Kristy mihitsy no ahatafan'i Kristy ho toetrantsika, ary manjary ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra isika na de mpanota aza. Eto dia mampiseho antsika ny taridalana fa ilaitsika ny miafina ao amin'i Kristy. Ny famelan-keloka dia dingana anankiray zay tsy maintsy lalovantsika amin'ny mahampanota antsika. Ny fekekeloka, ary na de ataontsika hoe mahatsapy izany fahotantsika izany ary sika, de ilaitsika ny mifandray amin'i Kristy ary mandray ny fitafiana zay atolotry Kristy. Ao amin'ny Efesianina toko 2:10 de misy teny hoe fa voaforona ao amin'i Kristy Jesosy isika mba hanao asa tsara. Zany hoe tian'Andriamanitra rehefa mandray an'i Kristy ilay fahasoavana isika, de afaky ny hanao ny tsara ny amin'ny fiainantsika ho avy. Olom-baovao isika ao anatin'izany fanavozana zay ataon'Andriamanitra zany. Matetika nefa no kivy isika eo amin'ny dinga amin'ny finoantsika, ary misy olona kivy manangana zavatra anankiray, anisan'ireny Thomas Edison, lay mpamorona ny ampoule. Anjato amberivo izy no namerimberina ny fanandramana natao mba hananana an'io ampoule zay hitantsika any an-trano io, kanefa de tsy nahomby tamin'izany izy. Ny farany de zao, rehefa nanontany azy namany de nambarany fa tsy mitaky ny fahatanterahana Andriamanitra, fa ny ilain'Andriamanitra aminy, de izy mandroso am'izay dingana zay ilaina izay. Isika ihany koa de tahaka izany, olantsika ny fahatanterahana. Ahoana ny atonga antsika ho tanteraka, ho masina,
ho ankasitran'andriamanitra ny fiainantsika. Misy ezaka ve tokony ataontsika ao anatin'izany dingana izany. Ny tenin'andriamanitra dia milaza ao amin'ny Romanina toko voalohany 7:70. Romanina toko voalohany 7:70 hoe ny marina amin'ny finoana no ovelona, ny marina amin'ny finoana no ovelona. Ahoana ny atonga antsika ho marina amin'ny finoana? Ahoana ny atonga antsika hanana an'izany fahamarinana izany? Araka ny voalazan'ny Jeremia toko 7:17. Jeremia toko 7:17 dia milaza amintsika fa ataon'ny Etiopianina ahoana ny anovany lokony, ary ataon'ny leoparda ahoana no anovany sorany. Raha mahay an'izany izy zareo dia mba afaka manao ny tsara koa isika izay efa zatra manao ny ratsy. Ahoana ary no ataontsika mba tanteraka izany zavatra izany? Ny taridalina dia milaza sy manambara amintsika fa koa dia tsy manana na inona ao amin'ny tenantsika isika, tsy manana antony azo andokafatena isika. Ny anton'ny fanantenantsika dia ny fahamarinan'i Kristy isaina ho antsika sy ny asan'ny fanahy masina miasa ao anatintsika amin'ny alalantsika. Zany hoe tsy afaky ny rehare mihitsy isika, tsy afaky ny andoka tena mihitsy isika hoe marina ahako na mavita tena ahako, fa ny fanahy masina no miasa ao anatintsika raha te ho tonga amin'izany dinga ny fahamasinana izany isika. Izay le hoe fanamarinana sy fahamasinana amin'ny finoana, ary amin'ny alalan'ny fanahy masina no azahoantsika izany. Ny zavatra misy manko dia zao: raha toa raisitsika hoe ny finoana no ananantsika no mahatonga antsika ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra, dia indraindray mety ho diso isika ao anatin'izany. Ny finoana dia fitaovana ihany andraisantsika ilay fahasoavana, ary na dia Satana aza, araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko 4:7 dia manana finoana saingy mitondra azy ho amin'ny tahotra izany. Fa ny fanontaniana apetraka zany ho amintsika tsirairay avy hoe finoana manao ahoana io misy eo amiko io? Mitondra io eo amin'ny Kristy ve? Mitondra hanetry teny eo anatrehan'ny azo fijaliana ve? Sa mitondra eo amin'ny fanandratantena izany? Fa ny an'ny Satana dia mitondra azy amin'ny tahotra ny finoany an'Andriamanitra. Endre hoy ny Salamo 7:7. Salamo 7:7. Endre ny fitiavako ny lalànao mandrakariva izany. Endre ny fitiavako ny lalànao, fisaintsainako mandrakariva izany. Zany hoe rehefa nandray ny famonjena, nandray ny fahasoavana isika, dia hovoan'Andriamanitra, amboarin'Andriamanitra, ho tia ny lalàn'Andriamanitra isika. Mety tsy ho toetratsika izany, mety tsy ho vitatsika, ary mety mipito amin'ny fitopolo isika ny tsy mety tafarina amin'izany. Fahamarinana sy ny fandehanantsika eo ambany fitarihan'ny fanahy zany. Kanefa izao tahaka ny dia tsofa hoy ny anabavy hoety ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Na dia imbetsaka ary zany, dia zao azon'Andriamanitra atao manarina antsika, ary tsy vita ny hoe manarina fa lasa tiatsika ny miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina toko 5:1. Romanina toko 5 dia milaza amintsika ao amin'ny 1:4 hoe ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Ny fanondriana zany dia zao hoe mba handehanantsika araka ny fanahy, mba handehanantsika araka ny fanahy. Tsy maintsy ioka sy hitomany matetika eo tongotry Jesosy isika noho ny tsy fahombiazana sy ny fahaditsony, nefa tsy tokony ho kivy amin'izany isika. Ary na dia hoe resy ny devoly aza isika, dia tsy ariana na afoy na lavin'Andriamanitra akory. Sanatria izany. Andriamanitra dia tsy mahafoy atsika, ary vita tomboka vatra eo an-tanan'Andriamanitra isika. Tsy misy maharombaka izay eo an-tanan'Andriamanitra. Ianao izay mihaino izao fandarana izao, mety anisan'ilay lavo mahajana sy matetika ianao. Ny tenin'Andriamanitra dia zao tsy mahafoy ianao Andriamanitra. Miandry ianao hiverina izy, maniry ianao mba hitodika aminy izy, ary azon'Andriamanitra atao ny manavao ny fiainanao mba handresy izany fahalemena
izany zavatra izany no soratako aminareo izy izy ny apôstôly no soratako aminareo mba tsy anotanareo ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Raha manaiky itsika dia afaka manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra Andriamanitra. Amin'ny lalan'i Jesosy Kristy dia manana mpisolovava itsika ary tsy isika no hita eo anatrehan'ny fitsarany lanitra fa Jesosy sy ny akanjo-pahamarinana ilay tsy misy pentina no iseho ary dia azo lazaina hoe andresy itsika ary ho afaka amin'izany fitsarana izany. Ary raha mety manolotra ny tenanao ho azy ianao dia izy no manomboka asa tsara ao anatinao. Azo atao ny miova, azo atao ny manao asa tsara, na dia zatra manao asa ratsy aza isika dia hain'Andriamanitra manatanteraka izany ao anatsika raha toka ekentsika ny anaovany izany eo amin'ny fiainantsika. Ravana malala, ny ilayntsika dia izao: miatoraka eo amin'ny Kristy, manetry teny eo amin'ny Kristy ary mametraka ny hoavintsika eo an-tanan'i Kristy satria izy ihany no afaka hanadio, afaka hanamarina ary amin'ny lalàna fanahy masina dia afaka diovina indray isika, avaozina indray ho tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny lasa. Rehefa tonga tsy mahatoky ny herin'ny tenantsika isika dia aoka hatoky ny herin'ny mpanavitra antsika ary dia idera azy dia izy izay azontsika ianteherana. Izay mihitsy ny ilaina. Ianao lay tsy mahatoky tena mihitsy ny ilaina hoe za ve dia vitanao an'izany, za ve dia mbola ho voarina ve ny fiainako lefa simba lefa potika, lenao tena ohatr'izany mihitsy. Iny mihitsy ny ilaina fa manatona ny Kristy. Eo anelanelana eo nefa mila mitandrina isika satria Satana rehefa lavo isika dia miampangatsika izy ary mametraka atsika analavitra n'Andriamanitra. Fa za miteny anao androany, na dia vao omaly azy ianao ny lavo, miverena amin'Andriamanitra. Natao anao ity fandarana ity, izay tsy fatokisanao tena izay mihitsy no ilanao mpamonjy. Ka aokontsika nantona ny Kristy fa izany ihany no afitra sy tombontsoa atsika. Arakaraky ny anekezanao an' Jesosy no maika isehoany ny tenanao ho betsiny kokoa eo anatrehanao. Na ahoana dia zao rehefa miverina amin'i Jesosy ianao satria marina izy dia manomboka hitanao ny tsy fahamarinanao rehetra, manomboka rikoriko ny amin'ny toetranao sy ny fiainanao ianao. Ary eo mahatonga anahy miteny aoka tsika hitanjona ao anatin'izay fiverenan'izay. Fa mety hanakivy ianao ny fiarahamonina, mety hanakivy ianao Satana ary andavo ianao indray mba tsy ho tafaverina tanteraka amin'ilay fahamarinana sy lalana dia Jesosy Kristy izany. Ilainao ny manapa-kevitra ny verina amin'i Jesosy ary meteza atoky fa afaka manadio anao izy ary io fahasoavana io dia afaka hanova ny toetra sy ny fiainanao. Misy vidiny aminao ny rahan'i Jesosy ka iovy ianao noho izany. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao ary tamin'ny lasa itsika dia nahita fa na mena tahaka ny jaka aza ny fahotantsika dia vonina nadio antsika Andriamanitra. Ry namako isany, androany ny fotoana mety, aza vela hokiviany Satana ianao fa androany raha toa tsapanao zany antso izany dia efa voniny Kristy no hanafy ianao amin'ny akanjo-pahamarinana ary na matetika aza miverimberina ny fahalavontsika dia vonina hanavao anao Kristy ary ny fandresena izay azahoanao fifaliana sy fahasambarana dia ny fandresen'i Kristy. Ary raha miankina aminy ianao azo antoka ny ho avy rehetra, tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy ary fantatra ary azo tsapaitanana fa ahatafy atsika ilay akanjo-pahamarinana dia izay natafin'i Kristy atsika izany. Mirary raha mirary, tsy lalao fahotana isika, tsy ho variana eo ambany ziogan'ny Satana isika fa nantona ilay tanam-pitiavan'i Kristy ilay mitsotra mba hamonjy atsika. Raha satrinao, raha tianao ny mba ho afaka amin'izany fahazarana mazana izany dia mitsangana ianao fa za hivavaka ho anao amin'ity atoandro ity. Tompo Andriamanitray, manantona ny seza fiandriananao zahay, mahatsapa ary
mahafantatra mihitsy fa olomeloka mpanota izay na de fa mivavaka ary izay indraindray zay mbola mahatsiaro ny miala lavitra anao ray malalo ny famindraponao ny fiantranao de aoko hitoetra aminay ary aza mety reraka aminay fanamasino mibitsika sy mamerina anay eo amin'ilay akanjo-pahamarina eo amin'ilay tsipika mijidina de Kristy izany ary na de toy ny dian-tsofa aza ny filalovanay ny fahotana indraindray tompo malalo aza reraka aminay ianao ampiasao ny teninao ampiasao izao fotoana izay ny ranay teto izao mba ho toy ny antso amerina anay indray amin'ny loniny ary satria ny teninao no milaza fa rehefa voaforonao aminao izahay de afaka hanao ny tsara ampianaro zay tompo malalo manomboka amin'izao androany izao mba hay andeha amin'ny fahamarinana andeha araky ny fanahy ary aza vela ho rembo ny satana izahay fa satria ianao mpandresy de mba ho mpandresy koa izahay zanakao ny fandrinay de izay rehetra manjesy mandroy izao tambazotra serasera izao de mba hanapa-kevitra ary tsy salasala ny amin'ny fitiavanao azy amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay nanonana ny vavaka amen. Eny ary tompoko izay sy izay indray no azontsika niarahana tamin'ity androany ity ny fanondriko de mba nitondra soa sy fanantenana eo amin'ny fiainanao ary manova ny fomba fiarahanao amin'i Jesosy ny programantsika tamin'ny androany ka de kopakopa tanana mandra-peona amin'ny manaraka indray tahin' Jesosy ianao amen.